tegna nampitaregny maromaro loto ato amin'ny hôpitaly be misy be fa amin'izao fotoana tsy afeny ny raha zegny be ny ezaka nataonay mpiasa ny fahasalamana amin'ny fagnadiovana ity hôpitaly ity na amin'ny agnatiny na amin'ny ivelany. Raha atao zegny tantara dia efa taona araiky eo zegny zahay vao tegna ny commence nanomboka mois d'avril 2024 zahay ny commence tegna niady tamin'ny loto tato amin'ny hôpitaly ty moa magnano raha tsy mora dia be ny ezaka natao tonga amin'izao tanjon'izao atsika noho ny fiarah-miasan'ny mpiasan'ny fahasalamana jiaby tao tato amin'ny hôpitaly nahatonga atsika amin'ny tanjon'izao io. Amin'izao fotoana za tsako mivolona fa madio ato amin'ny hôpitaly be ary ny tena zavatra sarotra zegny karakory hitanana ity fahadiovana ity hôpitaly ity tsy hoe mandalo fo fa maharitra ny fagnadiovana anatiny sy ny ivelany. Ka eto zegny ity fahadiovana zegny tsy vitan'ny mpiasan'ny fahasalamana rery fa miara-miasa amin'ny marary sy ny mpitondra marary. Ka zay zegny no afatra tiako apetraka eto hoe mba ny fanajany ny mpitondra marary sy ny marary ny fepetra apetraka ny mpiasan'ny fahasalamana ato satria ty tany angalana fahasalamana rariny tokoa izy raha tegna madio mba voalohany zegny fahasalamana fahafinaretan'ny saina hita amin'ny toeram-piasana. Ka maro ny norme apetraka ny ato ka eto zegny no ametrahany afatra amintsika vahoaka tonga ty l'hôpitaly be mba agnaraka zay laminy apetraka ny mpiasan'ny fahasalamana ato mba hitandrovana ny fahadiovan'ity hôpitaly ity. Ny tantara madinidinika angamba ny afaka resahanay dia ny amin'izay rango tamin'ny avril 2024 zay ny talohan'izay moa zany efa haitsika hoe naloto izy atsika iny dia raha nagnadio tao zay dia tegna nahitana raha maro ny taolagna hena taolagna akoho hitany aby tagnatin'ny WC tany naloto izy io ka nagnadio an'izay ny commence nagnadio an'izay zay ny tamin'izay avril 2024 zay nagnadiko. Raha mahatsikaritra tsika amizao angambany efa tsisy an'izay taolagna akoho sy taolagna hena zegny agnatin'ny WC any fa efa madio efa fotsifotsy izy any ka isorana amin'ny ekipa rehetra agnatin'ny hôpitaly ato ny mpiara-miasa ny administration amin'izay ezaka jiaby izay natao nahatonga ny izay fametrahana zay fahadiovana zay agnatin'ny hôpitaly be. Afatra zany avy aminay ekipa ato amin'ny hôpitaly be mikirakira zay fahadiovana zay ny fagnajantsika ny lamy sy rafitry izay apetrakanay any amintsika tsiraikiraiky any. Misy izy io ny affichage izay efa mipetaka any agnatin'ny saly any ary misy koa zany ny fampianarana madinidiniky izay ataonay rehefa mandalo zahay magnano visity any agnatin'ny saly tsiraikiraiky any momba izay fahadiovana izay. Tiagna atrany ny pitrahany zay fahadiovana izay ny laminy efa misy ary tiagna koa ny agnatsara izay fahadiovana izay. Ny tegna sarotro ny mitazona izy ity adio ny magnova izy mora fa ny mitazona izy adio atrany zegny tegna sarotro ary zegny avian'zahay miangavy ary magnentana atsika mpitondra marary ny marary mba agnaja zay fahadiovana izay. Ny ao agnatin'izay zany misy zany ny laminy efa napetraka ny famangiana marary agnatin'izay ny lera famangiana marary ary misy koa zany firy koa zany ny olo tokony amby ny mararitsika isaka agnatin'ny saly.